Fidèle Razarapeta. Ny zava-misy ara-politika zany mametraka foana arakaraka ny vanim-potoana fa misy zavatra mila hovaina be dia be eto Madagasikara zany ny ray amin'ireo nefa zany ny tena ngeza dia ilay ataontsika hoe ilay toe-tsaina. Io toe-tsaina io zany no isan'ny sakana ngeza be na inona vinavina zany na inona hevitra tiana atao entina ametrahana endrika rafitra mitovy amin'ny any ivelany any. Tsika nge mahita hoe mahita ny fifidianana tao any Amerika tsika dia hoe hatray mahafinaritra ny demokrasia ny olona manaiky resy ny anankiray satria manina le toe-tsaina mihitsy nefa voafolaka. Any Frantsa resy ny anankiray ay misy fandibesam-pahefana tena moramora mihitsy any manaiky ny anankiray rehefa resy fa eto amintsika manina rehefa resy mbola mitady hevitra hoe zay tsy resy zay toe-tsaina zay zany ny sarotra indrindra ao anatin'izao fifidianana mitranga zao raha tsika malala fa ny fiodinana faharoa dia kandida avy amin'ny mouvance anankiroa zay mifandona teto. Ny ray mouvance Rajoelina, ny ray mouvance Marc Ravalomanana. Reo mouvance reo dia samy manana ny olona milalao azy avy any arina amin'ireo filoha reo. Ny mouvance Marc Ravalomanana zao dia mahitsika hoe Andriamatoa Jean-Louis Robinson no manao fiodinana faharoa fa ny miteny sy mitondra ny hevitra rehetrarehetra sy manao ny ataontsika hoe mafana sy mangatsika ao anatin'izay dia Andriamatoa Marc Ravalomanana. Zay le tenentsika foana hoe mitazona telecommande avy any alavitra Marc Ravalomanana dia izy tiany io nampanao nandefa dessin animé izy nandefa tsy fantatro hijery baolina ve izy sy nohatran'izay dia zay ny ataon'ilay tia Madagasikara.